Resaka arnaque aty à Dubaï. Salut les amis! Raha ny tokony ho izy de resaka rasisme no resahana androany. Zany hoe amaly an'izay fanontanian'izay de story time kely iny amin'ny zavatra nianako tamin'izaho vao tonga taty. Mais après nahita an'ity commentaire ty za de je me disais hoe aleo marina aloha resahana le arnaque satria maro de maro ny gasy voafitaka na izay mbola any à Madagascar fa indrindrindra izay efa eto à Dubaï. Raha androany ianao vao manaraka ny page de andana mijery fa misy étape 1 2 3 4 5 eo raha ohatra ka manam-paniriana ao aty à Dubaï ianao. Raha ohatra kosa ianao ka efa mpanaraka de sokafy tsara ny sofinao fa tena ahalinanao ary ahafahanao misoroka ihany koa ny zavatra izay olazaiko anao eto. Maro de maro ary miseho amin'ny endriny samihafa ny fitsinjay arnaque zay fa ny voalohany ho resahantsika de ilay resaka agence. Possible izy io agence mbola any à Madagascar, possible ihany koa agence aty à Dubaï milaza manafatra ankizy hiasa aty. Zao aty à Dubaï de tsy misy agence. Tsy ilaza hoe ity agence ty de tsy izy na hoe ity agence ty de azo antoka. Fa ny afaka teneniko de hoe tsy miexista ny agence manafatra ankizy de hoe rehefa aty de efa miandry anazy ny asa. Ny antony de tsotra. Araka nazavaiko anareo aty à Dubaï de feno karazana olona. Misy aty ny malagasy, ny filipino, ny indien, ny pakistanais, ny nepali, ny rasiana, ny sinoa. Rehefa karazana nationalité de hitanao aty. Reo olona rehetrareo de miala any amin'ny pays de tonga eto hitady asa. Ka noho izany ny compagnie raha aka olona hiasa de tsy ianao mbola any Madagascar mihitsy no anaovany dépense fa olona efa sur place. Ny compagnie rehefa miantso anao entretien de mahazo entretien anao ohatra hoe après une semaine na mety hoe après 3 jours na mety hoe amin'ny après 2 semaines ka tsy ianao mbola any Madagascar mbola tsy tanomasony mihitsy no andeha ho afarany. Ka noho izany de arnaque izany hoe efa misy asa aty fa mila mandoha vola ohatra zao fotsiny de tonga de miasa etoanay ny zao fa ianao mandoha vola ohatra an'izao tonga de tsy avetrany. Aza manaiky mandoha vola amina agence izany fa tsy misy izany. Raha te hoaka aty ianao de efa nazavaiko amin'ny partie 1 hoe miantoka ny tenanao ianao. De nisy nandefa message anahy tao anaty page tao hoe za tsy manana moyen mihitsy fa possible avely agence manao an'izao de sorona amin'ny karama fa hoe mandoha vola fotsiny aloha amin'ny voalohany sy ny sisa. Raha manana vola andaovana agence ianao de etoy ny tenanao, ataovy ny visanao, vidio ny dianao, tadiavo ny tranonao de tongava aty. Fa tsy miexista ny agence manafatra olona Afrikany tsy manona agence eto fa zay fotsiny aro an'izay olona rehetra aty à Dubaï de mahafantatra tsara an'izany fa rehefa ahita asa ianao de ianao ihany no mitady ho an'ny tenanao. Arnaque manaraka rehefa tonga aty. Rehefa tonga aty ianao de tsy misy ihany koa zany hoe ary misy compagnie de mila mandoha an'izao dirham hony, mila mandoha an'izao dirham hony de amenjareo asa de zao ny karama. Tsy miexista. Matoa ianao mitady asa tsy manam-bola ianao zay ka manino ianao no mila mandoha 1000 dirham na 2000 dirham. Aza manaiky manome vola olona rehefa tonga eto ianao. Maro de maro ny compagnie miantso anao izy de milaza hoe ato aminay misy asa fa mila mandoha an'ity vola ty ianao commission anay. Tsy miexiste zany. Possible ianao mi-apply ao amin'ny Indeed de mitombe amin'izay compagnie zay. Za zao de efa 900 tratran'izany. Mandefa CV amin'ny Indeed za satria io moa zany ny plateforme tena fampiasako alefako ny CV de misy miantso tonga avy aty amin'ny sabotsy fa misy entretien tonga avy aty amin'ny lahady amin'ny latsinainy talata larobia zay mety amin'ny zareo eo de tonga ianao manao entretien de rehefa ao amin'izay de miteny izy hoe mila mandoha an'ity tamin'izay fotoana zay nisy madama zay tadidiko mihitsy taminay izy mila mandoha 2500 ozy izy de tonga de mahazo asa ianao any amin'ny Dumerana any amin'ny Palma zany any manko ny tena toerana tena hoe wow aty à Dubaï zany hoe any amin'ny Palma ozy izy mandeha any amin'ny 6000 dirham 7000 dirham mankaramanao fa mila mandoha an'ity vola ty ianao commission de tsy misy entretien de tsy haiko hoe everiny madama io fa tsy haiko ravidamba ve zany ao anatin'ity lohako ty ka de anaiky an'izany za moa zany teny za tsy nitondra vola mantsanazy de ozy izy tamina na ohatrina ozy izy na ohatrina le aminao de afaka mametraka avance ianao tena tsisy vola mihitsy aty aminah mantsanazy fa juste frais métro fotsiny na 50 dirham mary na 100 dirham mary afaka apetraka ao de afaka omenao anay fa garantie anay iny de miveriny ianao manaraka manatra ny ambiny. Really? Tsisy an'izany aty tsy miexiste zany. Ozy moa avy eo mantsanazy hoe tena aleo aloha zaho iresaka mivadiko na morona aleo aloha iresaka mivadiko de avy eo miveriny eo. Tsy manambady fa juste excuse ny alako tao fotsiny zay.
de tsy io compagnie ihany no manao an'izay fa maromaro zareo amin'ny indidy ao de mila mitandrina tsara zany ianao aza manaiky manome voly zany na ohatrina na ohatriny ny voako taony nela de tena ozy izy tamin'izay hoe tena mandray olona tena maro zany ny olona voafitaka io agence io matoa mbola mijanonao foana io agence io satria taty arina be nisy namako nitady asa de nandefa CV ihany koa tao amin'ny indidy de nitombe tamin'io compagnie io de nitantara tamiko amin'izay sa ve zany ekeny izy zao hoe de za hoe aiza le toerana même compagnie le izy sady même toerana imaginenareo amin'izany io compagnie io zany heritaona ao aorianan'le zany fitaly mbola velona foana ao io compagnie io donc zany ça veut dire hoe maro ny olona voafitakany ary tsy haiko hoe ahoana nataona rehefa misy polisy tonga ao satria matoa izy tena mbola mitsangana ao de mbola tsy nanakatona zany izy so kosa nefa rehefa tonga dia Dubai ianao ka misy olona mety hoe gasy namanao na mety hoe tsy namanao fa miresaka aminao hoe za mahita asa fa mila commission kely na hoe misy madama ary afaka manome asa fa mila commission kely de zay izy zavatra hafa satria le olona nahita asa ho anao de ohatrany hoe manome cadeau kely anazy zany ianao de amin'izay fotoan'izay izy endraso mihitsy hoe voaray ao amin'le asa ianao zay vao manome fa raha mbola tsy ao anatin'le asa kotra ianao de aza manome vola zany na iza na any Madagasikara ianao na aty a Dubai type d'arnaque manaraka resaka Dubai police ojeto tandremo tena tandremo za de efa tratra tamin'ny décembre alohan'ny nanaovako vacances tany Madagasikara saika maty vola be tsy haiko tsony ohatriny vola very tamin'izay fotoan'izay niasako moa zany teo alolo kely teo de miasa amina immigration de ao anatina réunion zany zay miaraka amin'ny arasa sy ny mpiara-miasa amiko misy miantso amin'izay ny telefonako de hoe Dubai police de tonga de nivoaka de niraisiko le telefona zany allo de manazavazava amin'le police eo zany de mametraka fanontaniana izy ianao moa zany mazava ho azy hoe police de mipanique ianao hoe qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui se passe mandeha daholo ny fanontaniana rehetrarehetra de manontantany anao eo le police et d'ailleurs hainy daholo ny détail mahakasika anao hainy ny anarako hainy ny date de naissance ako hainy ny numéro téléphone ako tena hoe hainy tena ohatrany hoe police mihitsy ny olona miantso anao io de no tsara manontany izy de vao maika ianao zany tena convaincu hoe police zany olona miantso anazy zany zay ozy izy manao vérification eto Dubai ozy izy mila vérifiena daholo fa be de be ny olona maka identité an'olona misy olona mampiasa zavatry ny olona tsy anazy akory etc ny carte bancaire anao de ny pucenao de ny zavatra rehetrarehetra mila soratana amin'ny adianao daholy de mila manao vérification an'izay ohatrohatr'izay de tsy azoko mihitsy hoe inona zany no tao anatin'ity saiko ty indraindray mieritreritra hoe za en fait tena indraindray tena bête satria de tena hoe tsy takatry ny saiko mihitsy le izy fa zay zavatra notany iny de valiko daholo de izy koa ngamba mety hoe za ny ampiasana de mipanika hoe ao anatina réunion de mamaly ny fanontaniana hoe amin'izay zany le izy vitaka malakilaky de afaka miverina amin'le réunion tsy haiko zany tsy haiko inona nanjoana fa de mamaly ny fanontaniana rehetrarehetra ozy izy nareo de inona ozy izy amin'ny banky ampiasainao mashiray quoi de akoatran'izay inona koa botim satria mantsy ny botim afaka hanokafana compte zany de misy carte kely ohatrany hoe carte bancaire reny zany de avy amin'izay anontanitaniny eo zany de de ovinana de efa vola farany de ohatrina zao ny vola anaty comptenao le niteneniko teo hoe le izy zao tena za mihitsy ny tsy haiko hoe inona zany ny tato satria zany ve de ovy tokony ho tenenao polisy fa ny anambo zany de niteneniko daholo fa za kosa nefa tsy nanome code de tany amin'ny farany amin'izay tonga ny arasako zany hoe fa manina manao appel ela be ozy izy de zay mantsy anazy hoe polisy miantso ana polisy de ozy amin'izay izy avy eo mantsy ana andriamanitra hoe tapao ozy izy io appel io fa tsy miexiste zany polisy zany fa ino ty ataonao ozy izy Mariola fa ino ty ataonao fa ny polisy tsy andeha hiantso anao zany ozy izy raha misy zavatra ilain'ny polisy ozy izy de tonga de miantso anao fotsiny izy de miteny hoe tonga afa aty amin'ny bureau fa tsy andeha anao enquête lava be aminao izy andro kako fa manina carte bancaire anao mivelatreto fa manina ny ID anao mivelatra eo alohanao nitobotoboka be ozy izy nareo ny foko de avy amin'izay ny tonga de nitapaha le appel de ozy izy tamina raha mbola miverina miantso ozy izy io de raisitsika fa za mamaly anazy de okeo mantsy anazy de niverina niantso amin'izay le olona zany de manina ny tapahanao ozy izy sa tonga de masika be izy tabadabeny be polisy ny Dubai anay miantso anao hoe manina ny tapahanao vérification nataonay izy zany tena midotandroka ohatra zany mihitsy de ianao rehefa tsy de ao de voafitaka an'le olona miantso
de tonga de niteneny le arasako izy fantako izy le arasa fa azonaka io zavatra ataonareo io fa ho lafa fitahany de tapaha le arasako le appel tena soulagé izy nareo tamin'izany nataoko câlin be mihitsy le arasako hoe andrekako jesosy tena misaotra betsaka anao fa tsy lasa ny volako tao anaty compteko de kelikely niny avy eo kitika telefônina de za amin'izay mikitika telefônina jereko tsy mety misokatra tsony ny application botimako de jereko zany le izy klikeko manondrana avy eo ny telefôninako sa qu'est-ce qui se passe klikeko tsy mety de farany amin'izay ny désinstalleko le izy de ny réinstalleko amin'izay le izy tsy tao tsony ny compteko zéro ny vola tao anatin'ny compteko tao amin'le botim zany satria tamin'izay ny masy raiko tsy nasiako vola fa tao amin'ny botim daholo ny vola saika entiko manao vacances any Madagasikara za amin'io 2 semaines aorianan'io andeha Mada eritreretareo amin'izany saika maty saika atorana za nefa ny tsy nanome an'zareo an'le OTP tamin'ny farany fa grâce zany an'le information be de be efa nifampiresanay de azony ihany le vola na de tsy nanome koa ary le OTP farany na de hoe tonga ary ny arasako zany malheureusement moa zany tara be ny fahatongavan'le arasako de efa azony daholo ny détail ako ray manontolo efa niconfirmeko tamin'ny daholo na de tsy nanome koa ary le code lasa ny volako saika tapitra ny androko tena hoe saika tapitra ny androko tadidiko mihitsy tamin'izany ranomaso tsy menatra tsony vehivavy lehibe gogo tena tsisy fampianarana tena hoe j'ai pleuré tena hoe andrekako anao je pensais vraiment que hoe tapitra teo ny fiainako saika maty natsoko daholo ny babay sy ny karazany lolo voatra fa tena hoe tsy nisy solution tonga de nakany amin'ny polisy de nanao plainte moa zany de après nanao suivi be de au final le izy leo be koa satria ela be le procédure de je me disais hoe bon manaraka fotsiny tsy manao andry zavatra itsony fa izy tomako lesony iny taorianan'izay mpiara-miasa amiko mbola nisy niantsy any ary ny tena mahalozan'le izy de zao tsy miafandreo olona reo misy fotoandreo tena manao akanjo polisy mihitsy ary reo olona tsy eto Dubai fa olona any akafa any izy olona any amin'ny pays hafa any izy tsy afaka hoe tracena tsy olona tsy eto izy de numéro efa tena numéro anaovana an'izay mihitsy zany nampiasain'zareo zany tena ko anareo hoe le izy tena fotoko à 100% le izy fotoko fa hitandremanareo amin'ny manaraka tandremo vao misy miteny nareo polisy ny Dubai de fa tsy izy zay ny polisy tsy andany andro aminao fa miteny fotsiny tongava aty raha misy erreur nataonao de zay fa tandreminareo fo fitaka fa tena masaly olona au fait hoe manao akanjona polisy mihitsy izy de misy an'le écran na polisy kely mihitsy même amitany anao fotsiny de tena maro vao fitaka amin'io tena mahazo vola reo olona reo fa tandremo tsara rehefa tonga aty nareo rehefa misy mihitsy hoe bola hoe Dubai polisy oya aza mandray an'izany satria ny polisy araky ny teneniko teo tonga de manavatra anao any amin'ny bureau de zay ny makasika ny arnaque mety mbola misy akoatranareo fa reo aloha tena tokony anomana anao ny sainao hitandremanao indrindrandrindra ho anareo zay manana fikasana wakaty ireo na ihany koa zay efa eto an-toerana fa mbola tsy mahay an'izay tandremo tsara sao de very vola de amaranako an'ity vidéo androany ity indray de zao mbola misy manontany foana nareo hoe ahoana kiny natao raha teo any Dubai za mitady asa ty ny expérience-ako de averikany ry zareo averikany tsy misy hoe de ahoana natao raha wakaty fa ao amin'ny partie 1 ozy tany isaiko ny dossier ilaina de mianto teny ianao de tonga aty mitady asa de atao tsara ny CV ao amin'ny partie 3 indray miresaka CV sy ny plateforme ahitana asa averikany tsy manome asa fa kosa manampy anao hoe inona avy ny procédure tokony arahanao raha te wakaty ianao nisy offre an'zareo ihany tao resaka hoe foot spa fa efa nahitaka izy de tsy mitady tsony amin'izao fa kosa mizara aminareo hoe inona avy ny fomba atao raha te wakaty ka noho izany tsy misy asa hoe mbola any Madagasikara de mandefa CV na koa hoe mbola any Madagasikara de mi-apply ao amin'le Indeed na ao amin'le application be de be ao rehefa tonga eto mihitsy ianao vao mi-apply amin'ireny application reny de mino fa nanampy anareo ity vidéo androany ity de zareo amin'ny hafa ihany koa mba ahafahany tsirairay avy mitandriny de rapitso indray ny vidéo antsika manaraka makasika an'le story time bye bye daholo